Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga amin'ny famotinana ny lesona fahatelo isika izay nianarantsika nandritra ny herinandro eny misaotra an'Andriamanitra isika fa nahazo tombontsoa lehibe indray fa atsika mandalatra ny soratra masina iriko ianao mba hanokana fotoana mandrakariva afahantsika mandray ny sakafom-panahy alohanderantsika ny amin'ny famotinana ny lesona dia vavaka Andriamanitra tianay tsara indrindra isaoranay manokana ianao fa mamoky zavatsoanay hatrany ary aokanay izay situna lesona fa nay manatsara ny dianay miaraka aminao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika moa dia manao hoe ankasitrahan'Andriamanitra. Ny tsy anjera dia eo amin'ny Zefania 7:7 manao hoe Jehovah Andriamanitra no ao aminao, mahery izy ka monjy ravoravo anao, amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny feobiana izy. Amen. Nandritra ny herinandro iny dia nandinika zavatsoa tokoa isika maro, sasarotra ara ny ankasitrahan'Andriamanitra. Manasa antsika manko i Paoly mba hankasitrahany izay olona matahotra azy ozy izy ka manao ny marina no ankasitrahany ary ankasitrahany kosa izay mandeha tsy misy tsino ozy izy. Mba hafantarana an'izay fomba azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra dia mila mahafantatra ny tombam-bidiny eo aminy tokoa isika izay mitondra fifaliana, fankasitrahana ary firavoravoana ho azy. Lafin-javatra telo araka izany no donitsika dia voalohany tombam-biditsika eo imasin'Andriamanitra, ny fifalian'Andriamanitra ary ilay makasika an'ilay hoe ankasitrahan'Andriamanitra. Mahita an'Andriamanitra mitady ny zanany ny isika ao amin'ny Luka 5:12. Ao amin'ilay fanoharana momba ny ondry very dia manasa an'ireo naman'ilay mpiandro ondry feno fifaliana manao hoe avia hiara-mifaly amiko. Ao amin'ilay fanoharana momba ny farantsakely vely dia manasa ny naman'ilay vehivavy manao hoe avia hiara-mifaly amiko. Ao amin'ilay fanoharana momba ny zanak'Adala ihany koa dia manazava ilay raim-pianakaviana manao hoe fa mety ny mifaly sy miravoravo raha ho amin'ny fomba fijerintsika nefa dia tsy mendrika ny ravoravona velively ilay zanaka. Sarobidy manao ahoana eo masin'Andriamanitra tokoa nefa aho sarobidy loatra aminy ianao ka iravoravona ny fifaliana dia ny mahita antsika tsirairay avy miverina aminy ary tsy ahoana izay lazaintsika sy ny lasantsika tsy miandry antsika hanantona azy akory izy fa izy mihitsy no miazakazaka mijena antsika ody. Fifaliana mandrakariva no amen'Andriamanitra ary afaka mifaly ve Andriamanitra? Raha toa ka efa nihevitra an'Andriamanitra ho ray enjana, ray tezitra mandrakariva amin'ny fitondran-tena ratsy ataonao ianao dia hanova ny fomba fijerinao an'Andriamanitra ilay tsy anjerintsika. Hitantsika ao amin'io andinin'io tokoa ny teny Hebreo rehefa ahafahan'olona miteny hoe faly aho. Mahatsapa fifaliana lehibe Andriamanitra rehefa velantsika monjy antsika izy, rehefa velantsika hiara-monina amintsika izy. Antsoiny hoe Hebzeba na hoe ilay sitrako isika, mifaly amintsika tahaka ny lehilahy mifary amin'ny vadiny izy satria tiantsika izy. Rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika dia manjary manana fifandraisam-pitiavana aminy ka mahazo antoka ny fanatrehany indrindrandrindra amintsika. Mety mitombina ary ve hoe Andriamanitra mahita fifaliana amin'olombelona izay tsinotsinona nefa voary maro be tsy misy tsinona miankohaka aminy dia inona ao amintsika no manome fifaliana azy? Ny fitiavan'Andriamanitra antsika no mahatonga antsika hanana tombabidy lehibe ao anatrehany ary misy zavatra nefa mahafaly azy ary misy koa tsy ankasitrahany. Ny tsy teny ohatra ny fanatitra ny ratsy fanahy, ny lalan'ny ratsy fanahy ary ny mahafaly azy dia ny fivavaky ny marina, ny izay fatrapanaraka ny rariny ary ny mpanome amin'ny fifaliana ozy izy. Ny hoe tian'ny marina Andriamanitra dia tsy midika akory hoe mankala ny ratsy fanahy izy fa tsy afaka ny ankasitraka azy ireo toy ny ankasitrahany amin'ny olo-marina. Mifaly amin'ireo izay mamaly ny fitiavany mandrakariva Andriamanitra izany ny tiany mba ho ataontsika.
manao ny dingana voalohana trano manko izy manoloana antsika ny fitiavany sy ny famonjeny. Avy eo dia anjarantsika misafidy ny famalena ny fitiavany. Amin'izany dia afaka mamaly fotsiny hoe misaotra any an-danitra miona na mitady fomba tsara kokoa isika mba hoe mba ho akasitrahan'ilay tena tiantsika tokoa. Akasitrahan'Andriamanitra indrindra ny valitentsika rehefa avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny asan'i Jesosy sy ny fanelanelana nataony no mahatonga ny asantsika ho ankasitrahan'Andriamanitra, ary noho ny fanelanelana nataony ihany no mahamendrika antsika izay hovaina nahaka azy. Izany ny fitiavana lehibe mba hampinoana. Ny finoana ihany koa no singa fototra azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Hitantsika izany. Nefa afaka manontany teny sika hoe manana finoana ampy azahoana sitraka amin'Andriamanitra tokoa ve aho? Nyresaka ny amin'ny finoana tahaka ny voatsinapy anankiray manko Jesosy. Finoana tahaka ny ahoana ary izany finoana tahaka ny voatsinapy izany. Indray andro dia nitondra ny zanany lahy teo am-pianatra Jesosy mba hositranin'iray mpianakaviana anankiray. Dia tsy hain'izy ireo ny nanao an'izany. Dia rehefa tonga Jesosy dia nangataka tamin'ilay ray mpianakaviana mba hanao fahagagana. Tena kivy ilay ray mpianakaviana tamin'izay. Ka nampiny ilay teny nataony manao hoe raha mba misy ainao. Dia izay ny valian'i Jesosy hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Nolotra ny finoany kely mba hananana an'ilay ray mpianakaviana. Hoy izy manao hoe mino aho nefa vonjeo fa tsy ampy finoana. Ampy ny finoana izay kely nananana ary eken'i Jesosy na dia finoana kely indrindra aza lehibe tokoa ny tokony hananantsika finoana. Ianao izao zaza ao anatin'izany mba hanampinoana tsy salasala. Ity latsoratra Madamo White ity no dia amaranantsika azy manao hoe manana ambo-po ho voninahitry ny tompo hanolokolo ny fahasoavana rehetra eo amin'ny toetra mampanahy, eo amin'ny ambaratonga rehetra, eo amin'ny fanondrenanao ny toetra mampanahinao dia tokony hanao an'izay akasitran'Andriamanitra anao ianao. Azonao atao izany satria Enoka dia nankasitrahana dia velona tamin'ny fotoanandry mivalo lazo aza. Mbola misy Enoka koa amin'izao andro entinantsika izao. Nampianatra antsika Kristy hiantso azy amin'ny anarana vaovao, anarana mifaningotra amin'ny fifandraisana mamy indrindra amin'ny fon'olombelona. Nomena antsika ny tombontsoa hiantso an'Andriamanitra tsy hita fetra ho raintsika. Io anaran'io lazaina aminy sy lazana azy dia famantarana ny fitiavana antsika sy fahatokiantsika azy ary antoka ny fitsimihana antsika sy ny fifandraisana antsika. Raha tononona izy io rehefa mangataka ny fankasitrahana na ny fitahiana avy aminy dia tena hoe feon-kira ao an-tsofina. Amen. Tanteraka aminao anie izany indrindra amin'ny dia izay rahanao amin'i Kristy. Afakisika Andriamanitra tsara indresan-danitra mbola misaotra anao izay iny amin'ny teninao izay nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Mikataka aminao izay mba ho avaozinao mandrakariva. Tsy salasala fa hanana fanandramana vaovao miaraka aminao ka hitombo finoanany ahita tokoa fa mahay ny zavatra rehetra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro